Ankafaliana tompoko lasy tompoko vavy no iarabanantsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra Real TV Madagasikara ao amin'ity aliny fahavalo maritra 13 ity ampiandohana dia arabaina manokana isika vehivavy rehetra amin'izao andro maneran-tany natokana ho an'ny vehivavy izao arabaitsika manokana raha matoa ny tiana Real izay CEO an'izany fahitalavitra izany satria andriam-bavilanitra arabaitsika manokana ihany koa ireo vehivavy rehetra misehatra eto anivony ity ino manjery Real TV no zapeo Real 94 FM ity ary tsy adino manokana isika rehetra any antokatrano omena vana manokana ihany koa ny vahintsika satria andriam-bavilanitra robe izao no hiaraka amintsika atao anatin'ny fandarana izay arabaitsika manokana ihany koa satria ianareo vehivavy ony no atao hoe ravaka ny tokatrano mandeha ianareo endrika ny lalana mitoetra aingon'ny trano ianareo no fantsona mampita ny taranaka anao ahoana tokoa moa ty tany ty raha tsy misy vehivavy sandrindra no amezantsika lanja ny vehivavy amina fotoana sy vaninandro salo amin'ny tony dia ny fahavalo martsa izany ary tena zava-dehibe mihitsy eto amin'ny plateau atsika rabaitsika manokana ny talehan'ny programa Kradoia izay andriam-bavilanitra andria manantena soa volahery miarabanao manokana tompoko indrindra amma vehivavy anao fa eo ihany koa zany ny amma nanakenao ny fanasana eto amin'ny l'invité des jours Real TV Madagasikara. Sotra betsaka Gasikara, sotra betsaka ny firabana dia mirabanao koa ary mirabany mpijery rehetra dia mirabany andriam-bavilanitra rehetra indrindra malagasy amin'izao andro anio izao andro lehibe ho anay vehivavy ary mirary indrindra ho an'ny vehivavy rehetra mba afaka tena hisitraka marina ny zo maha-olona azy malagasy rehetra. Mankasitraka indrindra arabaitsika manokana satria miaraka amintsika miainga avy any ampitan-dranomasina amin'izao fotoana izao ato anatin'ny fandarana Ramatomamy Ratsimo Arvony Rakotondrainy be izy moa no filohan'ny collectif tany andriam-bavilanitra ihany koa ianao any ampitan-dranomasina any tolorana ny araba no ny natratsaranao tompoko an'ity andro ny vehivavy ity ary misaotranao ihany koa nanaiky nasain'ny fandarana ho amin'izao alina izao. Indrindra tompoko dia miarahaba anareo mpikarakara rehetra miarahaba ny mpiaino sy ny mpijery rehetra ny fandaharana dia misaotra indrindra sy mankasitraka amin'ny fanasana anareo ty alazava kely momba ny anarako azafady Ratsimo Arvony no anarako rehefa nanambady ary Rakotondrainy be ny anarako no meny dadako tamin'izaho teraka fa ohatra miteraka olana indraindray le izy dia vonona sy mazoto iresaka ary amin'ny kampaniana. Makasitraka indrindra Ramatomamy Ratsimo Arvony Rakotondrainy be zay no anonorako an'ilay anarana anankiroa satria izany tokoa no fenitra zany rehefa manambady isika mitondra an'izay anarany vady zany ary tena zava-dehibe mirasoanao ihany koa maha vehivavy anao na zany zany tsy adintsika ny rahalahntsika tsy azonaly izay fantatritsika ihany koa fa mpandrindra-paritra amin'ny réseau des jeunes zany pour le développement durable Atsimo Andrefana izy raha teo dia zanaky toliara faharoa metsika voninahitra manokana izy satria akoatran'ny resaka vehivavy ataontsika andraimbava dia tsy maintsy ibatoerana ny basy toliara ka amin'ny mazanaky toliara faharoanao ihany koa no nanasananao amin'ity alina ity miaraba rahalahary misaotranao nanaiky nasain'ny fandarana. Ia misaotranao miarabanao nanana Gasikara dia miaraba ihany koa ny reto Kradoia reto madame Ndahery ary eto dia miarahaba ny reny rehetra indrindrandrindra fa ny vehivavy tantsaha satria zahay reninay tantsaha dia miarahaba ny vehivavy tantsaha rehetrarehetra miarahaba ihany koa andreo ataoko hoe vehivavy fa tsy tantsaha izy enganeka ho elavelona ianareo dia mirary so anareo satria tsy nahita masoandro izahay raha tsy ianareo saotra tompoko. Mankasitraka indrindra tompoko araka ny nambarako teo dia ifantoka tanteraka tsika makasika ny raharaha bazy toliara tsy adino nefa ny ety ampiandohana mba hiresaka kely amin'reto vehivavy reto ataoko indraimbava fotsiny raha sitrakareo amin'ny raha vavy ny amin'izay mety fahitana tsika zany zao milohan'ny tena iresantsika ny Kradoia izay tantaninao ihany koa dia tena hoe amin'ny maha vehivavy manahoana ny fahitanao satria ny fotoana sy ny
ny andro ny valomasasara mitony dia lasa tafapetraka foana ny atao hoe ny zo ary mitaky mba hitovy zo amin'ny lehilahy ianareo vehivavy ahoana no andraisanareo ny fampiarana an'izany aloha raha ho any amin'ny faramonina malagasy sy ny fiainan'ny vehivavy malagasy mihitsy efa tafapetraka ve zany sa mbola miady an'izany hatramin'izao ny vehivavy malagasy ataontsika tsedrareratsiatra kely tompoko. Raha za manokana aloha gasikara tsy mitaky fitovian-jo satria amiko efa mitovy ny zony lahy sy ny vavy voatany amboaka dia efa mitovy ny zony lahy sy ny vavy fa ny takiako dia ny fampisitranana an'izay zo zay amin'ny fomba mitovy dia araky ny voalazanao manahoana ny fiainan'ny vehivavy malagasy azay mbola lavitra be marobe ny dingana natao fa ny dingana natao izay tena heverina hoe mahalasa lavitra Madagasikara dia eo amin'ny lafiny lalàna eo amin'ny fankatoavana ny fanekena resa-pirenena eo amin'ny fandrafetana ny politika sy ny sisa fa any amin'ny fampiarana anivon'ny fiarahamonina tena mbola lavitra indrindra intsika indrindra moa fa ho andreo vehivavy tantsaha izay sorako antsiazonaly ny laza azy teo izay mbola lavitra be ny fahafahan'izy ireo misitraka ny zony amin'ny ankapobeny. Mankasiraka indrindra raha matoa Ratsimo Arivony Rakotonaibe ianao zao filohana ataontsika hoe rafitra anankiray miresaka kolektif atantsika manahoana no fahitanao azay indray hoe fampandraisana anjara sy fandraisana anjara ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny fikambanana eo amin'ny sehatry ny politika eo amin'ny sehatry ny fitondrana maro samihafa amin'ny ankapobeny zany raha vehivavy malagasy no resantsika. Indrindra ilay fanontaniana dia adioky tany arahantsika vehivavy rehetra tratry ny vary maro saboa. Ny fahitana azy tsy miaina isan'andro any Madagasikara dia ohatr'izao. Raha ny lalàna tokoa ny jerena dia efa mitovy ny zo nomena ny lehilahy sy ny vehivavy. Fa eo amin'ny fampiarana misy olana lehibe indrindra arak'ilay ohatra nomeny vola hery teo eo amin'ny resaka fananantany. Marobe mbola faritra eto Madagasikara fa avy eo na any amin'ny faritra misy elanelany koa isa-pianakaviana tsy manaiky ny andovan'ny vehivavy ny tany fa mbola mamikitra amin'ny fomba mahazatra tany aloha. Avy eo koa nefa ny haninay amin'ny fiera fanakalo sy amin'ny mpikaroka samihafa fa rehefa indraindray koa ny vehivavy koa tsy tena mazoto izy amin'ny tany hoe lasa mpiandraikitra fa betsaka loatra hoe lasa tokony fa betsaka loatra ny olana ateraky ny hoe ianao manana tany sy miandraikitra ny tany fa sady miteraka didy le izy miteraka olana fiainana ka araky ny hevitro raha tsy mivoatra tsara daholo ny lafiny rehetra sy ny zo rehetra amin'ny lafiny rehetra eo eto Madagasikara tsy androso be loatra koa io zo ny vehivavy io. Oka mariana fa eo amin'ny fitondrana ohatry ny miabetsaka ny vehivavy mahazo andraikitra zao ery zareo ngamba ny mahafantatra hoe misitraka tanteraka ny zo mitovy amin'ny lehilahy ve izy rehefa nahazo andraikitra sady fa tsy afaka mamaly amin'ny ataontsika hoe isan'ireo malagasy mpila ravinahitra anao mihitsy ny inona no mety ho heverinao are fa sosikevitra fanatsarana an'izay ataontsika hoe tontolon'ny vehivavy izay eny amin'ny sehatry ny fandraisana andraikitra tompoka. Eo amin'ny sehatry ny fandraisana andraikitra efa hitako fa betsaka ny vehivavy mandray andraikitra. Avy eo ny fomba fanatanterahana azy no embo koa fa misy samihafa. Oka ako an'ilay ohatra ray manana namana ray akaiky izay mipetraka taty Frantsa dia nody any Madagasikara dia ozy izy rehefa nody tany kelikely ohatra ny mieritreritra ako fa tena ampandroso Madagasikara dia raha ny vehivavy betsaka manana andraikitra fa ry zareo manana fahavononana manana fomba fiasa sy ny sisa atsara. Tsy manana ratsy ny lehilahy mihitsy satria amiko ny vehivavy koa tsy manana maizy azy raha tsy eo ny lehilahy miara-miasa aminy sy ny fanoana aminy fa tokony mbola ampitomboana izay fandraisana andraikitra sy fanomezana asa sy lanja ny vehivavy eo amin'ny fandraisana andraikitra zay ngambona sy tomanina. Mankasiraka toko meko fitenenana kely tsy azonaly fotsiny ray mbava ataontsika hoe zanaka tantsahanao marina ihany koa satria ianao anisan'ny mpandrinam-paritra amin'ireny réseau de jeunes pour le développement reny ary développement durable moa ny resakitsika raha miresaka an'izany atsimo andrefana raisinao zany fa ny anandray eo amin'ilay kolotsaina malagasy izay mametraka ny vehivavy ho ravaka ny tokantrano fanaka malemy karakara tokantrano ary rehefa mba misy vehivavy miteny aza fa iny dia hoe akoho vavy mameno zay le kolotsaina lay culture lay soatoavana
tamin'ny fotoanariny ankehitriny mba tokony ray mbava fotsiny amin'ny mahalehilahinao indray sy izay ataontsika hoe sanaky ny faritra izay mihitsiny eny ary marina mihitsy zay ny kolotsaina dia tsy sakana fampandrosoana akory zay aloha tsara azafy zay dia ny fanomeza sehatra ny vehivavy tsy midika hoe fantsakitsahana ny kolotsaina fa misy ataoko hoe fetrany kely fotsiny misy fetrany kely raha aminay satria zahay masikoro raha aminay zao ohatra hoe ny vehivavy tsy hitondra hazomanga zany mihitsy tsy tazona jiny zany mihitsy ny vehivavy zany hoe misy le point tsy ahafahan'ny vehivavy manao an'le raha fa raha resaka hoe aneo hevitra izy andray andraikitra izy za manokana afaka omena sehatra izy afaka maneho ny hevitra izy afaka mandray andraikitra izy ohatra hoe raha resaka fanapahan-kevitra amin'ny fampianarany ankizy ao an-tokantrano satria ny vehivavy ny tena mikarakara le zanaka ao anaty tokantrano dia rariny sy hitsiny raha maneho hevitra izy mahakasika an'izay dia mandray andraikitra izy mifanandrify amin'izay zay aloha ny amaliko azy namana gasikara eny ary ho faranantsika zay satria ny basoliara no tena ho resantsika raha misy verinao fa afatra ho an'ireo vehivavy malagasy manaraka ny fandarantsika ho amin'ity alina ity topoka ny afatra manokana dia courage ny vehivavy rehetrarehetra courage ho iaho satria ataoko fa raha tsisy anareo vehivavy dia sahirana kokoa ny lehilahy fa dia courage nareo dia engany eka hitombo zay rispo-nareo zay ka hitondra fampandrosoana eo anivon'ny faritra misy antsika indrindrandrindra ny vehivavy tantsaha dia mirarisoanareo mandrakariva ela velona nareo Ramatoa Volahery Andriamana Tianatsora mba misy afatra ho an'ny vehivavy psihatra toanao ihany koa tompoko ny afatra angamba dia hoe ho antsika vehivavy aleo ampatsiahivana fa manan-dantsy tsika ary manana fahaiza-manao tsika tsy hoe mila nahita fianarana be tsy mila manam-pahaizana be tsika fa na izana zany eo amin'ny sehatra misy ny vehivavy tsirairay manan-danja izy ary mahavita manova zavatra izay tsy mety amin'ity fireneny ity fa marina ny tenin'ny madame mamy teo hoe raha ny vehivavy no mena sehatra dia ho lasa lavitra ity fireneny ity fa isika koa mila matoky tena ao anatin'izay ary afatra ho amin'ny vehivavy moa zay fa ho amin'ny fitondram-panjakana koa dia averiko indray hoe mbola mila jerena akaiky ireo ary mila toizana le ezaka fa tena mbola tsy ampy lavitra be mankasitraka omentsika fitenena ihany koa Ramatoa Mamy raha tsy moarivony rakotonainy be raha mba misy afatra ho an'ny vehivavy malagasy mianaraka ny fandarantsika topoka ny afatra ataoko angamba dia satria araka ny fahatsapako efa manomboka misy fivoarana le fanomezana andraikitra ny vehivavy eto Madagasikara dia ny tsitriko dia tsy tokony ianona amin'le hoe na sehatra ny fiandraiketana ny vehivavy fa tokony hitsinjo ny maro anisa trano maro anisa vehivavy indrindra ny tatsazy mibetsaka na anisany betsaka ndreto Madagasikara fa ny maro anisa amin'ny fonona sy ny atao firenena mihitsy fa tsy manome tsy nizaniza akory fa eritreretiko fotsiny hoe tsy tokony hijanona amin'le hoe vehivavy fa tokony ny rehetrarehetra no iarahana hoentina amin'ny fampandrosoana eny ary tsy maintsy nyresantsika izay vehivavy zay mahandro ny valomaritra iverintsika fa zava-dehibe ny fanomezana sehatra ho an'ny vehivavy ary sorako manokana izy mirahavavy nanakina sain'ny fandarana ho amin'ity alina ity ny tontolon'ny basitoliara tsy maintsy resantsika satria izay no anisan'ny antom-pisian'izao fandarana zao amin'ity alina ity betsaka ny ady hevitra izay nivoaka tatoato ary raha miresaka ny tantarany atao hoe basitoliaritsika tsy vo izao fa efatra amin'ny fitondrana teo aloha no nahitana an'izany resaka izany ny mafy ny efa izy tamin'ity fitondrana ity ny amin'ny afany manatanteraka an'izay fitrandrana ao toliara izao melohany tena iresantsika todika kely amin'ny Ramatoa Andriamana Tianasoa Volahery aloha raha sitraka ao satria raha miresakitsika ny atao hoe basy toliara dia lasa miverina foana le anarana hoe cradoi fa inona loatra ity cradoi ity izay tsorona aloha fa isan'ny ambara fa manohitra ary mampiasa mihitsiny ny faraherinareo rehetra ny amin'ny tsy afahan'ny-basy toliara manatanteraka an'izay fitrandrana zay ka raha sitraka ao tompoko inona marina moa zany cradoi zany ary manao ahoana ny fomba fiasan'ny cradoi sy ny atao hoe mety endrika izay fanohanany an'ireo mponina manohitra an'izany basy toliara zany tompoko eny tompoko
Ny cradoï dia fikambanana malagasy misehatra eo amin'ny fikatsahana ny rary ny ara-tsosialy ara-tontolo iainana ary koa eo amin'ny fitadiavana fomba fampandrosoana amin'ny endriny hafa zay manaja ny zoma olona sy ny tontolo iainana ary tena fampandrosoana maharitra. Ao anatin'izany fiarovana ny zon'ny fokon'olona zany zay voatoatoana zay ohatra ny eo amin'ny resaka fananantany ny zoany ara-tontolo iainana sy ara-pahasalamana matetika ohatra hoe raisitsika ny trangatany voilava tany Mananjary asaka tsaronareo rehefa nampiasa mercure le orinasa sinoany trandraka volamena tany ka nanapozina ny vahoaka tamin'ny alalan'ny rano izay nampiasainy dia nanampy andreo vondron'olona ifotondreo ny cradoï ary taty aoriana moa zany dia nanapa-kevitra ny filoham-pirenena fa ho atsahatra io fitrandrahana io tamin'ny taona 2024 angamba izay maromaro vondron'olona ifotony izay nitohanany cradoï ohatran'izay fa ohatra fotsiny ny afantarantsika hoe ohatrohatrany ahoana le asa izay andreketan'ny cradoï. Dia mitovy amin'izay ihany rehefa niantson'ny cradoï ny vahoaka tany Toliara tamin'ny taona 2024 dia tonga nanampy azy ireo ny cradoï namaly ny fangatahany amin'ny lafiny isan-karazany nanampianay azy teo amin'ny fampahafantarana azy ny zony fanomezana fiofanana mahakasika ny lalàna misy izay mety mahakasika azy fanampiana azy ireo koa mba haneo hevitra eny amin'ny sehatry ny hainy vakojery satria ireo olona mifanandrina amin'ireo reo mpomba amin'ny base Toliara ireo dia mampiasa vola be tsy hitanono izay tsy ananan'ireo vahoaka ireo ary tsika angamba mahita fa tato ato izay indrindrandrindra presque isan'andro dia ireo mpomba amin'ny base Toliara ireo foana ny eno dia ohatrany hoe ireo vahoaka ny Toliara rehetra Toliara voalohany sy Toliara faharoa dia manaiky an'ilay base Toliara daholo kanefa ny antony dia satria ireo vahoaka izay tena voakasika ary tena manohatra ireo tsy manana fahefana izy ahafahany miakatra amin'ny sehatra ohatran'izao entiny manambara pahabe maso sy amin'ny olona rehetra isan'andro ihany koa raha azo natao hoe tsy izay mihitsy ny etaetany fa ny etaetany dia hoe atsaharo io tetika aza base Toliara io satria manohitohana ny zoma olonan'izy ireo. Fanampiana ihany koa ny ataon'ny cradoï mihetsika isan-karazany izay ilain'ireo vahoaka ireo amin'ny ataontsika hoe fanehoany hevitra ny adisisika ohatra zao hoe nisy olo-tenan'ny vahoaka niakatra taty Antananarivo saika mba handeha hanatitra pétition taratasy tany amin'ny fiadidian'ny filohan'ny repoblika indrisy moa fa tsy niraisina izay taratasin-drareo izay dia vao nisy ny laza moa zany vao maly hoe ny cradoï sy ny collectif tany zany dia mamatsy vola ny fanoherany reto vahoaka reto ohatrany sanatria hoe mamatsy terrorista zany le cradoï sy ny collectif tany raha fomba filaza azy kanefa ny le olona reo ve zany raha hoe manao hoe tsy amina tetikasa izay fantatra fanohitohana sainy tsikitsaka ny zony fandikan-dalàna ve zany zavatra tsy tokony tohanana ve zany sa tokony tsy omena sehatra mihitsy ve zany ireo olona ireo ary tsy isy tokony afaka hanampy an'ireo olona ireo mihitsy eto Madagasikara fa raha vao manampy an'ireo dia manjary lasa enjehana sy ny sisa ka fa inona le tombotsoanareo cradoï manohana an'le olona ary matony olona milaza hoe mavita mamatsy vola ianareo tsy misy olona matsimatsy vola fahatany amina zavatra tsy misy akony any aminy fa mato miteny ny olona dia mety misy tombotsoa ny cradoï io ka inona tombotsoanareo amina fanoherana an'le izy ankolaka satria ianareo zany no mampiasa olona na mampiasa vola ao anatin'le izy toko. Ny cradoï dia tsy manana tombotsoa manokana mihitsy amin'ny fanoherana amin'ny base Toliara ary ny cradoï tsy manao politika ny cradoï tsy andeha latsaka hovidiana tsy hany mihitsy fa izy ity dia tandrazana iraha manana ary izay mihitsy le loza mitatao amintsika satria ohatr'izay foana ny fomba fiasan'ny orinasa ohatrany tony ohatrany tamin'ny fanjanahantany ihany izay tokony hitandremantsika dia tena tandremantsika mafy dia mafy satria ampifandrafesina ny samy malagasy tsy ny any Toliara ihany fa ny malagasy rehetrarehetra mihitsy fa satria ve ohatra ny cradoï mipetraka ty Antananarivo dia tokony hoe ny andoha tapenaka ihany zany tokony ho arovana fa ny mpiray-tandrazana sy ny tandrazana any amin'ny faritra Toliara ve zany tsy tokony arovana izay le izy fitiava-tandrazana io fiarovana tandrazana raha manana fitsinjovana no avy ny taranakitsika menakavy ihany koa fa tsy hoe tombotsoa manokana ny cradoï ary izay mihitsy ny zava-misy rehefa hita fa
mavaivay ny fanoheran'ireo fokon'olona dia nijerena angamba hoe iza marina moa zany ny tena mpanohana an'ireto fokon'olona reto mahatonga an'ireto mavita manohatra hatramin'izao dia ny cradoïs ny collectif tany no hita tao dia izay angamba zany lasa ezahana indray zao hoe aratsiana hosorapotaka ny cradoï amin'izay tsy afaka anohatra anampy an'ireo fokon'olona ireo ntsony anohatra n'ity tetikasy ity fa ry zareo ve zany mihevitra hoe rehefa tsy ntsony ny cradoïs ny collectif tany dia tsy anohatra ntsony ny fokon'olona ne ny masimandidy amin'io e ary ararotiko ilay fotoana afako mamaly aninga manaparfait izay milaza foana ombeny etseroa hoe ny cradoï tsy mahay niasa ny fiarahamonim-pirenena ny cradoï tsy mba mifampiresaka sy ny sisa averiko indray ny cradoï manampy ho fokon'olona izay no asan'ny cradoï tsy misolo tena fokon'olona fa ny fokon'olona masy mandidy raha misy dinika tianareo atao zany dia amin'ilay fokon'olona tompony zo tsy masy mandidy amin'ny taniny ianareo no miresaka fa tsy ny cradoï satria izahay sanatria tsy andeha hamatika an'ireo fokon'olona ireo mihitsy na andeha andray fanapa-kevitra izay tsy mifanaraka amin'ny safidin'ireo vahoaka ireo dia zay le izy fa angamba toizantsika amin'ny fantaniana manaraka satria mbola marobe no resana fanosorapotaka makasika ny cradoï raha sitraka ao ramatoa taleny programme cradoï mety fitenenana kely aloha ramatoa raha tsy maro voany rakotondrainy be mamy satria ny collectif tany ihany koa tompoko dia anisan'ny voatonona ao anatin'ity rara bazy toliary ity ny fantaniko voalohany aloha inona ny tena anjara asany zany collectif tany zany inona ny antom-pisiny zany collectif tany zany satria ny fantatra aloha hatreto dia hoe collectif tany manohitra ny basy toliara ny mety ho antony tompoko ohatrany zao tompoko amin'ny fanontaniana fandresahana tamin'ilay émission spéciale natao TV plus fa aleo averina sy tsindriana mafy any fa ny collectif tany dia fikambanana mamondrona olona avy amin'ny fikambanana samy hafa aty ivelany hiara iasa rehefa nahita ny raharahadaeo tamin'ny taona 8 sy 9 dia raha napakevitra fa andray anjara manokana amin'ny fampandrosoana Madagasikara amin'ny alalan'ny fanohanana ny vahoaka sy indrindra fanontantsaha izay miaro ny taniny sy ny arena ressources naturelles arena voajanahary dia rehefa niasa izay tamin'io raharahada io izay tatsika moa toy ny fa suspendu sy ny aty ivelany tany ny gazety ary ny fananozy ny tany Madagasikara dia nolozy izay fa nahita satria nahita accaparement de terre fangalana tany betsaka tany Madagasikara rehefa niroso tamin'ilay asa ka amin'ny voalohany izay tsy nisy nangataka ohatra tany Ambatovy hoe mbo ampio izay tompo fa misy olana aty dia ozy izy izay hoe izay ohatra ny mbola tsy amin'izany arena kibotany zany ny asa hifosanay fa rehefa mitombo ilay fangatana taty aoriana dia lasa niditra tsehatra tamin'ny resaka fitrandrana arena kibotany izay lanovako vetivety fotsiny fa anisan'ny asa ataonay efa elako ny mitondra ny hevitra manao megafone fanazavako azy anelanelana azy misobavo manao megafone ny mponina izay manohitra fitrandrana izay manimba ny fiainany ny collectif tany Fort-Dauphin amin'ny alalan'ny fanatrehana assemblée générale des actionnaires fivimben'ny tomponatoka amin'ny QMM Rio Tinto any Londres efa ibetsaka zany hoe rehefa misy mangataka fanampiana aminy satria manohitra orinasa ray vao mirotsaka ny collectif tany fa tsy izy manana hevitra hoe andeha hanao an'izao na andeha hanakaramandrozy dia hitsy seroa faharoa iverina kely ao base tuliary tsika araka ny efa nilazainay teo aloha dia tamin'ny 2014 izay dia efa nanome fitenenana sy nikarakara fiviana teto Paris ho an'ny solontenan'ny fikambanana mazoto izay nandalo teto sy nangataka taminay hoe manohitra le raharaha io izay ilay tanikasa io ka mba ampio anatoko kokoa ny feonay zany hoe fa hatramin'ny ela zany izay no namaro fanontaniana mikasika base tuliary rehefa miroso ny fikambanana toy ny cradoï manao asa efa nitantarany teo dia anisan'ny mandray anjara rabola amin'ilay izy izay satria izay tsy afaka mandeha ny vatana miresaka fa sady mba mahatsiara rakitra izay sy ara hevitra arakritan'ny izay mpamaky ny communiqué alefa collectif tany isam-bolana efa mataona maro
nako maromaro tsy arabola ho amin'ny fampandehanana nio asa ataon'ny cradoi ho famalinany etaeta sy fangataham-ponina io zay manana taratasy samihafa misy soniantonina marobe mangataka fanampiana aminay fa tsy zay tsy maka inisiativa na maka hevitra tampoka fotsiny misehoseho hoe nde zay anampy anareo dia ao anatin'io fandraisana andraikitra avatia lavitra io no mampatonga anay ho matetika zany a vola no fandraisana anjara entinay akoatra ny hevitra sy rakitra dia rehefa miverinao abazotuliary tsika dia efa milazany teo aloha fa tamivao akoatra ny fanamafisana ny fahalalana ny lalàna sy ny zon'olombelona zany a dia nisy an'le fisamborana olona sivy tao atoliara 2 dia vao nandeha iny raharaha iny zany dia mahafantatra zay dia zavatra enina voalohany dia hoe vao nahita le mpisolo vava avocat nalefa ny cradoi ny izy misivy rahalahy dia nanoratra nandefa SMS ilay avocat laza hoe andefaso akanjo fa ririny eto Fianaratsoa zao nefa akanjo avy tamin'ny tuliara sasany tsy manao pataloha lava no tonga eto dia izay zany nampitonga anay namatsy ara-pitaovana amin'ny lafiny akanjo fa koa amin'ny lafiny sakafo sy fitaovana anaovan'ny zareo lakozia satria fantatray fa any am-ponja manahirana ny fikarakarana toy izany dia izay fandraisana anjara nataonay fanohanana azy zay aminay tsy mpanao ratsy fa miaro ny tanindrazana dia eto niverina kely amin'le resaka hoe rehefa nigandra ry zareo dia nanaraka kaiky sy nangata-bola zay taty ivelany ho an'ny mpamatsy vola miaro ny zon'olombelona anohanana azy ireo satria zao zavatra seho ny voasambotra ry zareo a tamin'ny taona tamin'ny volana May 2024 dia tany Tuliary zany voasambotra fa nentina tamin'ny Fianaratsoa satria nanaraka azy be ny vahoaka Tuliara 2 hoe zay koa tsy aleto raha tsy avoaka ny namanay dia nentina nandeha hifindra tamin'ny Fianaratsoa zareo tonga tamin'ny Fianaratsoa izy a dia afaka ray volana tao aoriana iny nandalo fitsarana volana Jona antony an'lehibe anohananay ny zavatra salamyreny a dia marobe ary fantatsika sy avoaka ny Amnesty International mataona maro ny olona le mponja any Madagasikara zay tsy mandalo procès mihitsy tsy mandalo fitsarana mihitsy fa dia milona ratsy be le miteny hoe milona fa zay hitako zao milona akifonjao amataonany marobe dia zay zany nampatonga anay nanaraka kaiky an'le raharaha ka rehefa nandalo fitsarana ry zareo ny volana Jona dia zay no karakara nanohy ny ampoka ny frais ny mody tany Tuliara sy nanohana an'le fitohy ny fitsarana dia eto zany resaka kely an'le resaka 300 millions zay diso fa tsy 300 millions fa tao aorianan'ny émission spéciale zay nanaparitaka tsoratra tamin'izay tratranay rehetra fa mbola niera tany amin'le mpamatsy vola aloha hoe azo le tenena ve ny anaranareo sy ny volany menareo le voalazan'le olona taon'ny dondresaka zany hoe 300 millions volazo tsy 300 millions velively ariary fa 13 millions zany hoe 3300 euros dia tamin'izany fotoana zany a 13 millions ariary no men'le izy fa tsy 300 millions to dia io 13 millions io a ho an'ny fampakarana amin'ny fitsarana ambony miakatra pelina tsy na le raharaha 13 millions ariary le resaka eto sa 13 millions FMG tsy fantako ary tompo izay niteneniny fa nyteteny izy hoe 300 millions fa za ny ariary niteny amin'izao fotoana izao dia FMG tsy niteny FMG mihitsy afa ariary dia le 300 millions voalazo isany a verikany a 13 millions ariary no zava-misy rehefa avadika le vola dia io vola io a satria tsy ndriko kely koa fa voalaza tamin'ny farany nefa tsy nazavaina hoe fa maninona no manohana olona voasambotra ny collectif tany manohana olona voasambotra collectif tany rehefa tsy mitombona fahitany an'le fisamborana profony zany dia rehefa nandalo tribonaly ambaratonga voalohany raha raha Fianaratsoa dia navotsitra le olona relaxé manoloana ny fitoriana azy ho nanimba zavatr'olona sy nandoro trano amin'ny teny français destruction de biens d'autrui et incendie immobilière nahazo relax ry zareo au bénéfice du doute
akoatr'izay dia voalaza moa tiako mariana kely fa rehefa misy vidéo izavatra io le hetsika natao na tonga zareo voasambotra taty aoriana fa tsy teonao izy voasambotra teo amin'le vidéo ny rara io misy ranga teny be manazava manohitra be dia gaga be sa fananiana ranga iny tsy mba voasambotra raha tsy diso tonga teo amin'ny plateau andondresaka izy tamin'ny farany raha tsy diso fa tsy tsara nytarefa ohatran'izay fa tsy fahitako azy fa tena hita zany zay tsy mitombona le izy akoatran'izay any zava-mitoy zany zao dia satria nylazana zareo fa coupable toutefois d'attroupement non armé zany hoe nitangorona fa tsy nampiasa fiadina zay zany nanenjehana azy dia nasazy izy enimbolana sazy miantona dia io sazy miantona enimbolana io zany no natokanay tarika le raharaha miaraka tamin'ny cradoui nakany amin'ny appel dia io zany le etoanay nangatanay vola dia amin'izao fotoana izao nangatanay vola tany amin'ny frontline defender le 3300 euros dia amin'izao fotoana izao nivoaka ny mpitsarana avy amin'ny appel dia mbola manamafy ny nampindray hoe sazy mandovola indemnité-ony izy sivy mirala mianakireo 960 000 ariary eo amin'ny 1 million d'ariary eo zany dia zay zany no entina niakatra any amin'ny cour de cassation any amin'ny fitsarana avo zany hoe mbola mitoy le asa mbola misy ambony le vola ary tsy mizarane tamin'olona tsara ny momba ny vola nolazaiko mazava tsara ary averipeto fa ny hany olona no mety vola tsy ao anatin'izany asa fikambanana misy tapitra sy fanamarinan'izany dia monsieur Zaza iray amin'ireo olona sivy voasambotra izy dia izy zany no le olon-dehibe sy fantatra ary anisan'ny tsy salama nandrisiny izy tany tonja dia niantso azy ny arabatratry ny taona dia nangataka vola izy dia nandefasaky vola tamin'ny volako manokana ary vola kely zay zakako sy zay fanaoko rehefa miaraba olona tratry ny taona fa tsy volana karamanzy sanatria dia nameriko solobody akoho izy zany karaha izay ve tompoko no atao hoe fanakaramana olona nohitra dia tsy manakolazaina fa zay rehetra zay averiko tsindriko tsy mahamenatra anay collectif tany ary mbola mitoizanay amin'ny amerina ny asa toizany ary mbola mitoizanay mandrapatonga ny fitsarana cassation eny ary ivirina kely eto amin'ny plateau tsika andray mbava tsy azonaly Sonarivo Léon nareo zany zanaky ny faritra mihitsiny ary manahirana ao anatin'le izy dia rehefa mijery hainy vaky jery ianao hatrany Toliara hatreto Andrenivohitra dia ireo vahoaka izay manambara fa mahazo misitraka an'le basy Toliara manambara fa mahazo asa amin'le basy Toliara betsaka kokoa ny vahoaka manohana an'le izy raha oharina aminareo vahoaka izay andeha ataoko hoe manohitra an'le izy ao anatin'izay zavatra ka sao dia hoe ampiasain'ny olonareo na sahala amin'izany na hoe vitianisa ao anatin'izao tantarany basy Toliara zao. Ok, misaotra anao namana Gasikara amin'izay fanontaniana izay tsy mahagaga raha zany no fijeritsika azy hoe toa hoe ny olona parti pour ny to hita fa hoe mahazo tombotsoa betsaka ao anatin'ny raha io ny antony dia tsotra tsy mana moyen le vahoaka tena manohitra an'io any amin'ny tanàna moyen atao ino resaka serasera anehoanan'le hevitra anehoana resaka serasera tsy mahagaga zany fa etsenkilany kosa manambola ny parti pour dia tsy mahagaga raha hoe manakoako aty ary zay ny le tena olana le tena olana ny any parti pour no manakoako dia lazaina fa hoe ireo efa pour ireo efa d'accord ny foko ny olona nefa tsy zay ny raha misy fa ny olona manohitra no tena maro eto dia ilaza mitsika rehetrarehetra fa aoka tsika tsy voafitaky ny regny ataoko hoe regny hoe fampelezam-baovao zay tsy marina ataoko hoe tsy marina satria tsy zay le zava-misy mais koa ohatra anao taprès 2019 tamin'ny 2019 efa nisy filazana fa hoe tsy afaka manao serasera na ny parti pour na ny parti contre zay le zava-misy nanaja an'izay ny parti contre dia tsy miteny au contraire ny parti pour manohy foana dia lasa hoe to izy zany no atao hoe fa miabetsaka le olona manao azy dia mampiasa rozy
ataoko hoe ireo fikambana plateforme notable iaraha mahitsy zany a misy hoe plateforme notable miresaka hoe zay de resy lahatra an'io de mandeha koa any ambany vohitra any araky tatrin'ireo vahoaka ireo agny foton'ireo baka Benetsy baka Ranobe ireo miresaka aminay cordo nisy fotoa teto nisy fivoria fa mahagaga fa gny raha renay de misy miresaka hoe lafa avy amin'ny fivoria ao nareo de mody mangataha hoe zahay mangataky hisokafany base toliara de mba filmeva io zay gny raha misy de regny roa aparitaky de zay tenenako zay amerenako an'le hoe tsy mahagaga zany na Madagasikara raha ohatra ka hoe tony parti pour no hitanareo any satria le parti contre nanajany le tam'le hoe 2019 hoe tsy manao serasera iny mo koa netsy ankilany mampiasa resaka arabola fa mety amin'ny alalan'zay olona azo ampiasainy agny de toizako kely ny namana ato volahery ato am'le hoe fomba fiasa zay za de mahita fa zavatra marina tokoa le resahany io tenenina fa hoe atao fitaovana ny olona any aminay hoe hitadiavam-bola ohatrohatro zany le izy rehefa zay ne na Madagasikara le problème eto Madagasikara ty resaka hoe fagnavakavaha ty io tena manahira io surtout any aminay zany hoe ireo malama volo hoe ireo verevere izay ne tsy mampandroso atsika io ary tsy zay avao koa fa eto de malahelo fa misy reto fiarahamonina avy eny atsimo zany satria nanao fanambarana reo fiarahamonina avy eny atsimo reo fa hoe zahay solotenandrozy de araky ny fanadiadia zay nataonay moa zany de hoe tsy le tena reo fiarahamonina avy eny atsimo rehetrarehetra reo no d'accord an'io fisokafan'io fa olombitsy ao ary mbola hanao an'izay amin'ny télé reo fa ireo zany rehefa namoaka an'izay teny zay reo fiarahamonina avy eny atsimo reo de lasa mandeha le resaka hoe raha toy tanànao eka marina zay tsy tompo-tany tokoa reo fa mpivahiny fa zao tsika ne gasy raika avao de eto misariky ny saitsika hoe so de ho ararotin'olo am'izay tsika ka ampiasain'olo am'izay tsika de ampielian'olo am'izay zay ne le raha misy ary zao tantara zao ne tantara tsy voniseo zao tantara fa tamy 1900 tamy fanjanahantany zany zarazaran'ny frantsay tsika de igny fa nialy nino mba tsy hatratraratsika le tombontsoa le tanjona iombonantsika de nampiasain'ny frantsay de eo koa zany ohatrany mitovitovy am'izay avao koa le film mandeha am'izao zao lasa fa ohatrany hoe raha toy anga tanànao itenenina le reo fiarahamonina ve eka raha io tsy tanàny fa kosa aloha tsy tokony atao resaka ohatrohatran'izany rehefa hay fa hoe tsy marina io fa resaka misy ambadika amin'ny hoe mba hanokafana an'io de tenenina fotsiny hoe zao ngeka ny marina amin'io ary zao moa zany fampiresaka am'ireo namanareo satria raika avao de ny fampiresaka zahay de zao no ataoko an'ireo hoe move efa fantatranareo ny côté positif sy négatif an'io raha io satria alohany hanohitra na hanohana anao de tsy maintsy fakafakanao tsara le izy le parti pour no ohatrany hoe le parti positif no ohatrany hoe azo fa le parti négatif tsy azo de tsy mahagaga raha zany zava-misy na Madagasikara idiratsika mihitsy n'izay avy eo sy ny mety ho fijoroana vavolombelona am'izay le hoe ino le parti négatif zay fa misy resaka ihany koa any ohatrany hoe mivadika zay ao anatin'le nareo samponina mifamadika sy ohatr'izany de inona le tena fanazavana marina tsy azonaly oui tsara ho haitsika fa rehefa misy ny tolona misy ireo tena hoe mafana fohatra am'izay de misy ny mivadiky na hitantsika tamy 1947 regny fa nisy nivadiky tsy vao zao zany le hoe le olona mitolona ka hoe mivadiky io tsy vao zao fa raisiko voalohany atoa efa nivoatonina tao ny anarany le ho teneniko misy an'le hoe zaza pitariky an'io mazoto io de zao taloha tany izy io efa naonga ny fokon'olo ao ka zava aloha le resaky efa nesoro ny fokon'olo hoe tsy ho pitarika an'le tolona satria efa fantatra fa hoe fa misy fiaraha-miasa amin'ilay tetikasa base toliara
fa ireto krado ireto moa zany tamin'izay de na dia efa tenenina tamin'izay hoe io ranamana io ane ka efa somary efa miara-miasa de mbola tsy nimety reto devant-ndreo fa taty aoriny reo zay vao tena nahatsapa haika tena nivadika tokoa ty io ranamana io zany mazava ho azy fa resaka arabolany enazy io satria raha olona tena nitolona zany ianao a tsy resaka arabolany ivadianao ny tany razanao mivola zany ve ao anaty lesa ahoana tonga de tsy olo le marina de raha misy de hotenina mba tsy information le resaka tsy resaka hoe nisy fizarana vola ao fa nenazy zany mieritreritra hoe hitarika an'ity tolona ty ao de mba hisy vola ho azo ao nefa tsy zay ny ataon'ny kradoi fa famatsiana rakevitra no ataon'ny kradoi de rehefa tsy misy andao rangamba ho aria ary tsy zany miteny an'izany tsy resaka diffamation zany itsy amby tenany ane miteny an'izany teo amin'ny plateau fa hoe nohony tsy fahazahoko ny vola zay no ivadihako de izay mihitsy satria hoe tsy manana vola tsy mieritreritra angambany hoe misy vola de allo rangamba miala ty de zay mahatonga an'io zay ne mahakasika an'ity zaza ty io ary misy havany mihitsy ara ao mifandray ao amin'io base toliary eo mazava i koa hita hoe fa mifandray ao de ny zavatra ataony de ny hoe tsisy afa-tsy ny manaratsy an'ny kradoi satria diso fanantenana tamin'le zavatra natao mieritreritra fa hoe zaho pitarika de homenan'izao non diso filiera izy am'le zavatra eretreretiny de zay nahatonga an'ireny hoe ary ty amin'ny mahagagana fanresahan'ny madame mamy teo moako le izy de averiko indray mandeha zany anisany mijery an'le vidéo amin'izy le nitarika an'le tolona tary tan-dranobe nandoro an'io site io de mahagaga fa izy le pitarika tsy gadra tokony hafahafa ane zany ianao ve pitarika an'io tolonao de maninona ianao tsy migadra fa ny hafa no migadra tokony tonga saina am'izany izazako tokony tonga saina am'izany ny malagasy rehetrarehetra indrindrindrindra fa ny ao aminay fa maninona ty olona ty tsy nigadra nefa matoa tsy rava le fitoriana mbola tsy natsoka le fitoriana hatramin'izao misy zavatra tsy mazava ane ao sorana ny reto hatramin'ny farany mbola miaro an'izay ary zao monsieur zaza mitodika aminao raha henao zao zavatra resahako zao mba somary makahina tsara anao fa olo nitory anao nampigadra anao ve manaiky anao hiara-miasa aminy de tsy mba mieritreritra an'izany ve ianao olona efa nitory anao ka nigadra anao ary tsy tsapanao fa le namanao io tsy amby io mihitsy nitarika an'le izy tsy nigadra inona ny antony petrako aminao zay fanontaniana zay za tsy misy problème am'zaza zay rehefa miresaka tsara fa tsara ho fantatra fotsiny zay monsieur zaza de aza mamoromoro lainga etsero koa monsieur zaza satria zao zavatra tenenindreo koa voizindreo koa ne am'izao fa hoe ka io ange rehefa atao le fitrandrahana io de rehefa kapahana le azo de avy eo mamboly indray de hoy izy aho hoe fanga ianareo jamba sa tsy mahita sa tsy maharaka vaovao ka tsy manatsofina tsy jerinareo ve ny ao Fort Dauphin ao miverina am'laony ve le ala ao sa tsy miverina ahoana ny ao amin'ny ao Ambatovy Atamatavy miverina am'laony ve fa manina forona lainga ohatran'izany itiratsika iny avy eo tsy azonaly iny le kany QMM sy Ambatovy iny fa mitodika ato amin'ny ramatoa volahery landriamana tena soa amin'ny ataontsika hoe taliany programme kradoi anao mihitsiny zao vao miresaka basy toliara tsika de nihevitra mandeha zany de hoe hitondra fampandrosoana ho an'ny faritsy toliara ny fisiny zany tetikasa lehibe zany akoatra ny fitondrana fampandrosoana de hiteraka asa marobe na hoe hitondra asa marobe ho an'ny tanora ao atoliara ihany koa ity basy toliara ity fa ianareo kradoi ary voatonona ihany koa zay nanasantsika ny collectif tany androany fa ny kradoi sy ny collectif tany ary ireo pombazy de manohitra an'izay ataontsika hoe fampandrosoana zay inona ny fanazavana ho hitanareo mahakasika an'izany zany zavatra zany aloha gasikara de aleo lazaina fa tsy fo zao zany zay foana le voiziny zay foana ny voiziny orinasa ohatrany tony tsy eto Madagasikara ihany manira-tany fa indrindra ty Afrika sy any Amerika Atsimo rehefa mandeha ny orinasa de hita fa tsy tanteraka akory reny fampanantenana reny
raha isika ohatra hoe firenena mikambana eto Madagasikara manana biraoan'ny komisiara ambony misahana azon'olombelona tamin'ny taona 2024 ireo nanao fanadihadiana mahakasika ny fiatraikan'ny orinasa QMM sy Ambatovy amin'ny zon'olombelona dia rehefa nifaninona tamin'ireo fokon'olona eny fotony ireo mpanao fanadihadiana firenena mikambana ireo dia nivoaka tao anatin'izany anisany dia hoe vitsy dia vitsy ary amin'ny faritra sasany aza tsy misy mihitsy ireo vahoaka eny fotony tafiditra miasa anivon'ireo orinasa ireo raha mandeha any Andasibe nareo ohatra miresaka amin'ilay vahoaka any dia tena mitaraina dia mitaraina ny tanora any fa diso fanantenana tanteraka fa tsy tafiditra ny asa ao anivon'ny Ambatovy akoriny dia voalaza ombeny ihany koa fa hitondra fampandrosoana goavana any amin'ny faritra Toliara amin'ny basy Toliara sy ny sisa sy ny sisa dia izao raisitsika ny tatra anankiray nataona fikambanana avy any Kenya Kajimi zay no anaran'ilay fikambanana satria i basy Toliara moa zany dia manana an'ilay tetikasa antsoina hoe Kwale Mineral Science any Kenya ary io foana no irahirainy eto milaza fa hoe tena mizotra somatsara ny fandehan-javatra any mahazo tombontsoa ireo vahoaka mivoatra be ny fiainam-ponina fa ity fikambanana Kajimi ity tamin'ny taona 17 dia namoaka tatitra tamin'ny fanadihadiana nataony zareo izay voalaza fa tena mahantra fadiran'ovana ireo vahoaka any ary ireo le asa fitrandrana tsy mitondra vokatsoa an'izy ireo satria le fitsinjarana vokatsoa azo avy amin'le fitrandrana tsy tonga tsy miapaky any amin'ireo vahoaka ireo kanefa raha fiteniny dia hoe amanalitrisany maro ny vola miditra noho ny fitrandrana natao tao an-dakoro nozy izy satria ohatrany hoe tena eo atokotany mihitsy fandraisany azy nanaovana an'ilay fitrandrana fa nefa kosa tsy misy miapaka any amin'zareo tsy misy miapaka any na dia kely ary ny tena loza dia hoe mitombo aza ny aretina noho ny fisian'ny asa fitrandrana tonga teo kanefa ny rafitra ara-pahasalamana tsy niova ary tsy netsara dia verina eto Madagasikara indray raha zany no nitranga dia mbola miny foana ve tsika hoe hafa noho izay no hitrangany Toliara tsika zany mila mianatra mandray lesona amin'ny zavatra misy eto Madagasikara zavatra misy any ivelany ary zany efa voapirofo fa lainga daholo na zavatra rehetrarehetra zany raha ohatra azy ataoko raha satria izay foana lazain'zareo hoe na dia efa tanora izy no fanina tany Kenya ataoko hoe zato ilay tanora nandeha tany na mbola ataoko hoe 590 tsy maninona ny ofana tany ireo tanora ireo dia ekeko ary fa rehefa misokatra basy Toliara raha sanatria hisokatra ingany mba tsy hisy mandrakizay dia ho tafiditra hiasa ao tokoa ireo tanora ireo 590 fa 590 hoarina amponiny Toliara voalohany sy Toliara faharoa amanarivony amanalinaliny dia afaka hoarina ve zany hoe tanora 590 nefa assuré fa hiditra hiasa ao fa ireo olona amanarivony amanaliny ireo zany ho aiza dia anao inona nefa ireo olona ireo ny tena mizaka mibaby ny vokadratsy rehetra izay ateraka ny basy Toliara dia tsy raro ny vera ampiana zany ireo olona ireo raha ampitsika izy erovana an'izany zany vao nisy nilaza koa maly fasakana ny kradoisiny collectif tany fisikasany basy Toliara sy ny sisa kanefa any amin'ny faritra atsimo dia efa tena matin'ny kere mponina dia tsy haiko aloha fa raha fahafantarako anazy koa aloha tsy any amin'ilay faritra misy an'ny tetikasa basy Toliara misy ny kere fa ohatrany aty amin'ny faritra anosy aty fa na izany naty zany aza tsy mifanalavitra ihany le toetra raha satria ireo mponina ao Toliara faharoa ireo efa mirona tsy moramora makany amin'izay le fahantrana lalina sy ny mosary zay satria nahoana noho ny fiatraikan'ny fiovan'ny toetrandro ihany koa eto Madagasikara any amin'ny faritra Toliara misy an'ireo olona ireo zany dia efa mety misy ny rano miamafana ny tany tsy misy ny vokatra dia tena tsy manako hoanina ireo olona ireo indraindray dia fanontaniako dia izao hoe dia fanokafana amin'ny basy Toliara ve zany ny vahaolana hitantsika amin'izany fa tsy efa nahita ve tsika maneran-tany étude scientifique marobe fa vao maika manampitrotraka fiatraiky amin'ny fiovan'ny toetrandro ny orinasa toy izao dia mbola misy mahasamy laza ve fa hoe mba erovana amin'ny fiatraiky amin'ny fiovan'ny toetrandro hiadivana amin'ny keresy ny sisa dia fanokafana amin'ny basy Toliara no tokony ho apetraka fa maninona moa zany raha ohatra ka tena izay marina zava-misy maninona tsy any amin'ny sehatra fambolena no tena hikirizana bebe kokoa maninona tsy ampiana ireo olona ireo amin'ny resaka fananantany iny rano zany ny olana misy eto Madagasikara ary olana tsy any Toliara ihany fa olana mianaka manerana nosy tsika rehetra zany dia tandidomondoza amin'izay resaka mosary zay tsika nefa eto
mandrindra manindraindra be hoe ahirona makany amin'ny fiandrianana ra-tsakafo raha zay le izy rehefa jerena le politika mpanjakana tsy mifanojo mihitsy anie zany raha fiandrianana ra-tsakafo nijerentsika andao hoany ary ny lalany fa ajanony any zany basy toliara zany basy toliara toko tsy ama ary tsy vahaolana amin'ny resaka fiandrianana ra-tsakafo rehefa nampony ny namana teo zay zahay eo amin'ny réseau des jeunes pour le développement durable nenay moa zany nenay mifantoka amin'ny zava-misy alohan'ny tenenanay ho ionao amin'ny zavatra anankiray ny zavatra hitanay dia zao efa 4 taona moa zany KMM io mijoro sy Ambatovia mijoro inona ny impact an'io eto Madagasikara vao maika fahafirytsika zao vao maika miamidina dikan'izay mazava be fa hoe tsy hitondra fampandrosoana zany io faharoa ny ankamaroany olona indrindra ao tsy mandrefanao dia ny ankamaroany tantsaha donc raha hampandrosany tsy mandrefana dia atsaraina ny resaka hoe resaka mandidina an'izay tantsaha zay dia mba mitady fomba hafa ohatrany nataon'ny Kradoy reto tamin'ny raha tsy diso a février 2021 ngambany izy sa 2022 nijery fotony hoe inona marina ka le tena problème aty Tulia radio ety indrindra fa mahakasika an'le rano dia nandalo tany Ambohiboka nijery hoe inona marina ty problème rano ty satria ny olo ambanivohitra tompoko ny raha mampanahira azy dia hoe ny rano hamboleany tonga ny orana am'izao mampamory olo ry zareo pomba fa tsy misy olona tonga ao satria ino mandeha any am-baibo mandeha any antsaha mamboly rehefa misy rano dia rehefa misy ny sécurité dia rehefa misy koa ny poizy hanondrahan'io fambolea io milamina le tantsaha tsy vereverenao amin'ny resaka fampandrosoa zany misy miteny reo hoe amin'ny Facebook hoe basy toliara fa ho namboatsy satodo amina eto fa noho ny fisakanana azy lasa tsy namboary satodo iny ampahafantariko antsika ary ampahafantariko anao zay miteny io fa fanjakana ro mamboatsy zao fampananany rano zao any fanjakana zany fanjakana manamboatra hôpitaly zany fa tsy atao chantage hoe hanamboaranay hôpitaly ekeonareo dia hoe hanamboaranay hôpitaly hanamboaranay lakilasy tsy lakilasy ny basy toliara na habeana hinan'izao na mpianatra na hinan'izao ka aoka tsika mba tsy ho verevere amin'izay zotsika ny mitaky an'izay ary adidiny fanjakana ny mamboatra hôpitaly tompoko ny mamboatra lakilasy tompoko fa tsy asara hoe io basy toliara fa mihantona dia mihantona le école io basy toliara fa mihantona le raha tsy zay mihitsy le resaka hoe voizina amin'izao satria zay foana manko le averimberina hoe zahay ny anamboatra lala ho anareo ary tena nisy fotoa tamidony resaka iny fa fotoa tsy ampy ny resaky ngahy tandroko ny agnara manaparfait fa hoe io ane raha vao manomboka io dia voagere le rivotra hoe am'le fitrandraha zany ny anazy zany dia ny rivotra foana ny anazy no important fa ny fiatraika hafa ankoatrin'io zany misy ane ny loza tena tsy azo sorohy amin'io inona ohatra hoe raha ataontsika hoe koropahana zao io ala io dia iverinao tsony ve regny balo regny sa regny babo regny ambony babo ve reo ohatra raha marary reo olona reo ahoana no fomba izerevandreo an'izany izay le problème zay zany hoe misy zany reo dégâts ataoko hoe tena tsy azo ositranina zany tsy azo sorohina zany fa aza reberebena amina hoe resaka rivotra na dia zay aza somary gagagaga ihany ao amin'ny fomba hoana hiserevandreto olona reto rivotra zany mahagaga zany inatry asara mbola miaraka amintsika ao Ramatoamamy Ratsimarivony Rakotolainy be araroto kely satria mandeha zany resaka raha miresaka collectif tantsika dia ohatrany hoe ninona tetika asa indrindra fa fitrandrana eto Madagasikara dia nanohitra foana nareo na QMM na zay mety tetika asa ka io mahatonga namanontany hoe tena basy toliara ihany ve fa maninona zay rehetra tetika asa dia manohitra foana ianareo ao anatin'le izy ho anareo collectif atany zany no ametrahana n'le fanontaniana totra PDB amin'ny fanontaniana monsieur Gasikara efa
lazaiko tamin'ny émission spéciale fa veriko eto fa tsy marina mihitsy ny filazana fa isaky ny misy tebikasa fitrandrahana renakibony tany dia manomitra collectif tany mety ohatra amin'izao fotoana izao VDP fitrandrahana hafa mbola ny teny ve na raim-bava azy na malala zavatra betsaka manodidina ny resaka fitrandrahana kromita fikambanana collectif tany tsy mivalina satria tsy nisy nangataka tamin'ny mponina manodidina hoe mbo tonga avaty azafady fampio zay na dia efa nandefa olona jery tany ary zay ka nahita tsy fitezany zavatra sasy faharoa miroborobo be any amin'ny gazety iraisam-pirenena zao fa misy fitrandrahana grafite ao Madagasikara ataona orinasa marobe avy amin'ny firenena maro mbola ny teny ve ny collectif tany na indray mandeha hoe manohitra an'io tsy satria tsy misy mponina manodidina hiaran'le izy mangataka fanampiana aminy ka zay ihany ihany overimberiko zany zay raharaha na ara-pitrandrahana renakibony tany na tetikasa hafa amin'ny secteur hafa dia tsy miteny collectif tany raha tsy misy olona avy eo amin'ilay toerana mangataka fanampiana aminy ary mialatsiny sady mirehare fa manatsaina ny malagasy sady tia tandrazana ka tsy mila nizaniza avy any velana izy mampatsapa azy ny mahasabidiny tany sy tokony arovany azy asa raha mavaly anao zay monsieur Gaston mavaly tsara mihitsy izy fa tiako anampiana kely fotsiny hoe inona zany le tena objectif ny collectif tany zany rehefa misy miantso zany nareo dia mamaly ve zany sa zay mihitsy ny asan'le collectif tany hoe rehefa misy miantso zay dia mamaly fa tsy manana objectif hoe rehefa voakasikasika na sehatra na zavatra sahala mitony dia mijoro le collectif tany zay na tonga antsika ndresaka hoe finamarina ny tena antom-pisinareo anatin'le izy avy eo verina kely amin'ny resaka tany fa ny antom-pisinay zany dia miaro ny tany amin'ny kapobeny ninona sehatra isy amin'le izy ohatra zao mikasika ny fizahatany koa tany anosomitsy io nisy raharahana kotrokotroka dia nandeha tany zay miasa tany nanampony olona fa ny zavatra tena kendren'ny collectif tany dia rehefa voalasako tery fa ampatsedy kely dia hitondra fampandrosoana ampandroso any Madagasikara amin'ny alalan'ny fiarovana ny olona zay miaro ny tany sy ny arena voajanahary dia ao anatin'izay zany no miditra daholy na fiarovana momba ny arenakibony tany na momba ny fambolena na momba zavatra avery koa fa eo amin'ny 20 amin'ny zato eo zao nisan'ny communiqué newsletter ny anarany eo amin'ny sitenay sy eo amin'ny page facebooknay navoaka ny collectif tany manambara hevitra mijoro manoloana na zava-tsy mety ataona orinasa ray toerana ray na atao zigrinina eo amin'ny fambolena io na QMM Rio Tinto io amin'ny fitrandrana etc fa mandray andraikitra foana zay laza hevitra faharoa manao fandalinana momba ny lalàna ihany koa zay lalàna malagasy mandavataona indrindra rehefa misy lalàna na volavolan-dalàna mampidi-doza raha miasa ny fanoerana azy miaraka amin'ny fiarahamonim-pirenena eto Madagasikara tafiditra anatin'izany ny voasana lehibe natao nandrisy ny taona raika roapolo sy roa arivo momba ny tanin'olon-tsotra tsy vita titatra fa ny tiako tsindrina manokana ay ny tiako atongavana ray fa adiliko kely dia ny zavatra ray mba kendrenay amin'ny akapobenibe dia ny hoe malagasy sy ny olom-pirenena malagasy androso ary isitraka ny zo n'olombelona zay isitrahan'ny olona rehetra any amin'ny firenekafa araka ny teneniko teo amin'ny lafo ny fitrandrana renakibony tany maro be ny fikambanana miaro ny mponina momba n'izany satria efa voalaza teo ny zavatra tsy mety aterany dia manao n'izany koa zay arak'izay tratry ny herinay sy arak'izay fahavitanay azy velany ho an'ny Madagasikara farany amarana koa azy dia resaka tany tsy resahan'ny olona manohana ny orina tetika sy base toliara amin'izao fotoana izao ny resaka tany fa zay kosa efa namoaka fanambarana tamin'ny 2024 fa tao anatin'le taratasy resaka an'le inona ny anarany le tsy mety le miteraka aretina ny fitrandrahana tsy cahier de charge étude de préfaisabilité étude de préfaisabilité nisy tanisa ny lalàna misy ao Madagasikara no arahana mipetra be zay fa tsy nisoratra tao le lalàna momba ny
n'olotsotra tsy vita titana efa nisoratanay sy efa tsisy miresaka izy idirana dia tsy miverenanay fa iverenako araroteto androany nefany fatatsika ny fahasarotana mahazo titra ny Madagasikara tsy misy lifa broy fotofanana tany daholo ny toerana rehetra manodidina ny Toliara 2 dia marobe zany ny olona tsy manana taratasy ndray amin'ny titra sy karatany any Toliara dia ahoana zany ny tanyreo olonareo raha sanatry ka mitsangana ny sanatry kafelomina indray ny tetikasa dia aminay dia manohany izay fa ny fambolena tsy fampiasana ny tany dia fotom-pivelomana sy fototsy miarikarena ny tantsaha malagasy marobe ka tontolo eny ary miverina kely ato amin'ny ramatoa volahery makarado ianareo misy masony resaka amin'le resaka radioactivité zany ambara misy ny ary foto hoe manao karazana désinformation ny karadoisy ny collectif tany zany resaka rehetra zany averiko daholo satria tsatra eto nareo androany mantsy dia mila mifanazavahnareo ao anatin'le zay le hoe lalolalovinareo any amin'ny mampety anareo zany le tranga misy ka raha io resaka radioactivité io ahoana ny fanazavana hoentinareo makasika an'izay satria ambara fa ianareo zany manao an'izay désinformation zay tompoka tsy ny karado ihany fa na collectif tany koa tafiditra tao anatiny Ie, sotranao gasikara amin'ilay fanontaniana averina indray araka ilay fanontaniana madame mamy teo hoe misy an'ilay étude de préfaisabilité nataony navoakan'ny Base Resources maison mère amin'ny base Toliara tamin'ny taona 2014 angamba izay nilaza fa hoe avo dia avo ny tany radioactivité amin'ny akora sasany izay trandrahan'ny base Toliara ao ohatrany hoe thorium sy ny uranium dia izay moa zany le voalaza hoe ary tsy ho azo ahondrana makany a Japon, États-Unis sy ny sisa reo zavatra reo zay zany no isany ny sitomana fa hoe misy le radioactivité izao moa zany zareo dia namoaka indray hoe tamin'ny volana septambra 2024 izy namoaka étude anankiray hafa izay milaza fa tsy misy zany dia fanontaniana napetraka aminao gasikara hoe hodina tsy nisy ve zany le tamin'ny teo aloha ilay rapportna étude izay nataony izy ihany izay milaza fa misy le radioactivité satria namoaka étude vaovao izy tsy misy le radioactivité ohatrany hoe mora be zany sady sanatria ohatrany hoe kilalaon-jaza fa ny hainy vahoaka ve lalaovintsika ohatran'izany dia ozy moa ry zareo hoe tsy mahatakatra an'izany zahay fa tsy scientifique angambany dia eny ary andao ary atao hoe tsy mahatakatra an'izany zay fa nisy koa professeur Stéphane Narson tamin'ny volana avril 2014 izay nanao antsoafo tamin'ny fitondram-panjakana nilaza fa loza mitatao am-ponina radioactivité ateraka io fitrandrana base Toliara io dia tsy malala an'izay lazainy koa ve sa tsy mahatakatra koa ve zany professeur Narson manoloana an'izay dia za koa zany mahatsapa izahay mahatsapa fa ohatrany hoe tato ato lasa rebirebena amin'ny resaka hafa be dia be izay tsisy everiko hoe ambany dia ambany ary tsy misy dikany ary tsy tokony ho resahana akory avily ihany ty resaka base Toliara ty mahay science politique be le olona manao paikady ao angambany dia lasitsika variana amin'ny resaka any amin'le nahodina vola 300 millions nivadika satria izao sy nyzao fa le tena zava-dehibe afenina ao ambadika le base Toliara lasa takomana ao anatin'izay ohatra fotsiny raisiko amin'izany tamin'ny taona 2024 tamin'ny volana aogositra namoaka ny Mining Review Africa nilaza amin'ny base Toliara fa hirotsaka ihany koa amin'ny fitrandrahana monazita sy terre rare ary efa manao étude amin'izany izy dia sa ilaza indray koa ve zany zareo hoe tsy marina filazana fa riska be goavana tsy tanono ho an'ny zanak'olombelona indrindra fa malagasy zany hoe fitrandrahana terre rare zany ara-pahasalamana ara-tontolo iainana ny rano ny roivoary isan-karazany dia potika sy rava dia averiko indray ilay fanontaniana hoe dia mbola tsy malala zay lazay indray ve zany professeur Narson raha ohatra ka namoaka sy nilaza fa zavatoza ho an'ny zon'ny vahoaka ny fitrandrahana terre rare dia so dia hoe mbola tsy ampy amin'ny professeur Narson dia apiko indray ary professeur Dauphin Andrembololona namoaka koa tao amin'ny boky soratany interaction géochimique et cosmochimique laza ihany koa fa zavadoza ny ateraka fitrandrahana terre rare ona ramatoa volahery zao mantsy ny zavatra misy raha mieno ianao zany version ny avy any amin'le pour zany na le base Toliara mihitsy dia hoe voalaza fa efa nahazo permis environnemental ny base Toliara
satria manaraka n'ilay antsoina hoe principe de développement durable ary efa voavany risque rehetra mahakasika ny tontolo iainana. Inona zany zavatra zany? Eny ary ekeko indray ary nahazo le permis environnemental izy ho an'ilay fitrandrana teo aloha. Raha nanaraka tsika tamin'ilay tondresaka iny dia nilaza inga mana-parfait angambany izay hoe tsika tokoa manaraka ny fenitry ny fampandrosoana lovain-jafy dia nanao étude d'impact environnemental satria izay nolazainy décret Messier. Eny tompoko misy zany fa ahitsiko kely koa hoe tsy étude d'impact environnemental ihany fa misy hoe social koa ao anatiny. Dia ny fenitry ny fampandrosoana lovain-jafy ihany koa tsy resaka tontolo iainana ihany fa misy ihany koa ny hoe rary ny ara-tsosialy sy fikajiana fiarovana fitandrovana zon'olombelona ao anatiny. Rehefa tsy feno ireo dia tsy feno ny fampandrosoana lovain-jafy. Dia tamin'iny koa izy nilaza fa hoe namaivaniny dia namaivaniny mihitsy ny asan'ny Cour des comptes. Ozy izy tamin'izay hoe teti-bolona mpanjakana tena tokony hojereny fa raha ohatra zany ka adika mahitsy dia hoe tsy tokony niditra tamin'izany resaka asan'ny base toliary zany ny Cour des comptes. Dia aleo aloha mafisina tsara fa zahay ara tena mitehaka mafy dia mafy ny Cour des comptes mihitsy satria zava-dehibe iny nataon'zareo iny nanao ny atao hoe audit de conformité izy ary zay ao anatin'ny asan'ny Cour des comptes akoatran'izany resaka hoe teti-bolona mpanjakana sy ny karazan'izany. Dia rehefa nanao audit de conformité amin'ny base toliary ny Cour des comptes dia marobe ny zavatra navoakany tao. Anisan'izany ohatra le niteneny madame mamy teo hoe tsy fijerena ary tsy fanajana ny lalàna mahakasika ny fananantany ho an'ireo vahoaka voakasika. Fa isany tena zava-dehibe indrindra dia teo amin'ilay resaka procédure na consultation publique aloha voalohany. Iny zany zava-dingana tsy maintsy atao voalazany décret Messier izay anontaniana ny hevitry ny olona mahakasika ny fitrandrahana. Rehefa nanao fanadihadiana ny Cour des comptes ka nidina tany dia fantatra fa tsy mahalala n'inona momba amin'ny base toliara mihitsy ilay vahoaka any. Ny enjeu rehetra mahakasika ny base toliara tsy fantany. Jerena amin'ny PV 84,77% nilaza hoe manaiky ny base toliara. Fa rehefa jerena valiteny ao anatiny dia ozy izy ilay olona hoe manaiky izay raha omenareo télévision fahita lavitra dia manaiky izay raha omenareo antenne satellite. Zany nge mazava be nge zany gasikara tsy fantatra ilay olona zany ny dikan'ilay base toliara. Fa raha fantany tsara ny impact amin'ny base toliara tsy zavatra ohatrany mihitsy dia ho angatahany. Manaraka an'izay navoaka ny Cour des comptes dia hoe tsy tomomba na araka ny tokony ho izy ny plan de gestion environnementale et sociale eo amin'ilay site minier navoaka amin'ny base toliara ary ny fahazahoan-jareo le permis environnemental mihitsy ary zany no remise en question. Dia ozy izy hoe valiny fantaniana voalohany teo dia hoe eny nahazo an'le permis izy fa rehefa avy eo ny Cour des comptes izay rafi-mpanjakana no namoaka fa tsy tomomba na araka ny tokony izy nazahoany an'le permis. Dia miverina amin'izay le fantaniana hoe dikan'izany ve azo ekena ve zany zavatra rehetrarehetra zany. Milaza izy fa hoe efa voagere daholo ny risque rehetrarehetra araka ny teneny tsy azonalo teo ny ohatra nomeny dia hoe fitantanana ny vovoka hoentin'ny rivotra sy ny sisa fa zany risque zany ange gasikara be dia be misy ny atao hoe risque ny zavatra irréversible. Raha sanatria ve ka ny ain'olona ary ain'olona mihitsy fa tsy hoe sanatria ny ain'olona no voatotoana ahafaty olona ny zavatra ho ataonao dia mbola ozy ianao hoe efa voagerenay ny risque fa ho ataonay ihany ty. Rehefa ny ain'olona voakasikasika dia ny dikan'izay mijanona tsy misy toy antsony ary tsy misy ady hevitra fa tsy hoe voaregerenay dia zéro risque eo tsy marina zany lainga be zany. Ary raha ohatra ka hiverina amin'ny resaka terre rare teo exemple fotsiny famokarana terre rare 2 tonnes nge gasikara 2 tonnes dia miteraka rano voalotina sulfate d'aluminium sy métaux lourds 10 tonnes ary fako voapozina 2 tonnes terre rare 2 tonnes ary reo raha hitrandraka tsy hitrandraka terre rare 2 tonnes amanjato amana 10 tonnes no trandrahany nefa 2 tonnes rano voapozina 2 tonnes dia mba heverony ohatrany ahoana zany ny ainan'ny olona any ary any toliara any amin'ny faritra izay efa lazaintsika fa tsy misy rano aiza ho aiza zany ny toerana nadiovana andreo ary engane koa ka mba hoe tsy ho afindrany any ambanja izay satria efa mampolo taona koa ny vahoaka ambanja no nitolona nanohatra ny fitrandrana terre rare io dia tsy fantatra moa zany hoe aiza tsara no heverina ny anaovana an'izay fa zay ny zava-misy. Dia ilaza indray ry zareo hoe satria izy milaza fa voagereny ny risque eny fa izay ane ampiasa teknôlôjia vaovao izay tsy mamotika ohatran'le lazainareo zany dia ozy izy hoe hatreto aloha tsy mbola nisy nahita teknôlôjia
afaka miaro tanteraka amin'ny vokadratsy ateraky ny fitrandrana terrara. Afaka mamaky ny bokyny Dr Julie Klinger zareo mpampianatra any amin'ny université any Delaware namoaka boky manokana momba ny terrara fa tsy marina zany. Ary tiako amafisina kely hoe tany Mongolia nisy fitrandrana terrara dia tokony ireo olona tany satria voan'ny homamiadana daholo ilay vahoaka manodidina sy mipiasa tao ary tsy homamiadana fe homamiadana zany gasikara fa raha mahita ny saritsika dia tena zava-doza mampiorokoditra nakatony izany fitrandrana zany ary ireo firenendehibe reo tsy mety hanao an'izany fitrandrana zany any amin'ny ntsony satria fatany loatra ny zava-doza ateraka izany. Dia fa nahoana zany aty Madagasikara indraitsika ny anaiky anao sorona amin'ny malagasy izaka an'izany fitrandrana zany noho ninona noho ny vola tombontsoa tokony ho azon'ny pastoliara sy olombitsy ve fa le vahoaka malagasy ny zony zany mba manao ahoana. Fitenenana kely tsy azonao loatra nangataka fitenenana kely izy teo anaty mahakasika an'le hoe radioactivité zay ho fanampina azy teo koa ny filoha teo taloha Didier Ratsiraka nanao étude an'io dia raha tsy diso araky ny filaza ny 40 taona dia manontany hoe 4 taona kay nanovan'ny bastoliara étude an'io zay aloha raiky raha mahita aho raha ohariko amin'ny gnany filoha teo taloha ohatra ny vitsy kely gnandreo ny durée fa nazena tsy zay rehefa hita hoe fa mahafaty le izy dia tokony ajano. Dia zahay tsy mitady ny raha fahitanay zany tsy hoe hitady zavatra hafa meko ohatra nareo amin'ny resaka resandreo hoe misy gestion des risques zao mieritreritra va fa tsy nanao gestion des risques zao KMM nefa mbo nisy vo hitantsika teo vo betibety nisy trondro voapoizina nga tsy nanao an'izay nga ny KMM. Afaka alefanao hoe zay fijoroana vavambelona resaka Fort Dauphin zay raha ohatra ka nisy fotoana zay tany a Fort Dauphin dia nandalo amin'ny tanà atao hoe Ehovatraha zao fokotany anankiray io tsy dia lavitra n'le toera fitrandrana commune Mandromoromotra dia efa tany any zay dia nijery marina moa hoe tsika alohany anohitra na anaiky an'ity tetikasa ty mila mampitaha tsika dia nandalo zay tao Fort Dauphin. Ireo manko miresaka fa hoe ity tetikasa ty dia hitondra fampandrosoana fa tany Ehovatraha zahay tompoko fa na jiro raiky tsy misy ao na hôpitaly tsy misy ao tsy hitako hoe makaiza zany le fampandrosoana zay tenenina io raha mahita zany fa hoe le zavatra atao tenenina dia hoe tenena fotsiny amin'izay mba hazahoana ny mialatsiny amin'ireo namana avy any Fort Dauphin fa zay ny raha tena misy hoe tenenina foana hoe teraka fampandrosoana io nefa tsy hitakory dia tenenina foana fa hoe io ange ka misy vola miditra io misy vola miditra ahoana io ny fahitako azy tamin'izahay tany dia ny olona miasa ao izay mipetraka amin'ny tao hoe phase 3 zao zay ihany no mahazo tombotsoa satria izy miasa ao fa le olona tsy miasa ao tena mitaraina marary satria ny antony dia zao miakatra be le vidim-piainana any za zao tany tena hoe malay ipetraka mihitsy tena malay ipetraka satria vetivety fotsiny dia fa lany ny vola hoetiko ilazana amintsika fa hoe lainga be io resaka hoe hiteraka fampandrosoana ary ity ny tena loza eto dia manararoatra ireo ne miresaka fotsiny hoe isy asy fa tsy jerendreo koa hoe ina ny impact social-nio raha tsy tena zao any Tamatavy faritry Tamatavy misy an'io Ambatovy io efa elaela izy io fa mahita tsika mivaovao fa vomaika amin'ny tombo ny insécurité ny fanafiana casse-point zany zavatra tsy afenina zany dia mieritreritra ve nareo fa raha hitranga bastoliara dia anafoana ny insécurité au contraire vomaika amin'ny tombo ny tahany mpapanofa tena nefa zany zavatra tokony hoe hiaditsika mba hampihenany mpapanofa tena misy ome kely miteny aminao na Madagasikara fa misy vidéo zay ihany dia hoe izy io ny mpapanofa tena dia hoe ny antony nanaovako mpapanofa tena noho tsy fisina asa dia hoe malahelo ranabavy miresaka aminao fa io ny vomaika hampitombo ny mpapanofa tena satria misy vola ao dia lasa mirona makany daholo ka aoka tsy ho veriveren'olo amin'izany tsy kary namako eny ary somary velina kely aloha ato amin'ny ramatoa volahery hatrany araroty kely ihany satria lizy manko mandeha daholo resaka tsika moa eto nareo ny eto tsy tena afaka hoe meno ny feon'ny ankilana fa raha ny vavozy voaray zany dia zao ny zavatra mandeha ianareo zany dia ataontsika hoe mampiasa an'izay poniny zay
ao anatin'ilay fanoerana lisy fa misy resaka koa mandeha zany hoe latao fitaovana ireo mponina sasany tany zany inona ny fanazavana angamba no entinareo anatin'ilay izy somary mampime any aloha zany zay resaka zay sady zay le teneniko teo hoe fandrebirebe na ambany be dia indraindray ohatrany hoe tsy mampite amaly tsy mampite resaka akory fa nanontany moa ianao dia valiko ihany tsy hitako tsara hoe fitahana manahoana ary dia nitenenina ve le olona hoe aza manaiky an'io fa hoe maninona hoe kradohi ve no ame asanareo sa hoe manahoana kradohi aloha zany tsy nanao fampanentanana ohatr' zany ary tsy afaka manao an'izany aleo azavana fa araka ny teneniko teo kradohi sy ny collectif tany tsy manana tombontsoa na inona amin'io mihitsy tena hoe tandrazana raha manana ary famezantanana mpiarabelona dia zay ny antony madame Zorandremaro aza izy ny mpandrindra sy namorona ny kradohi tamin'ny fotoana nanomboan'io tolo io tadidiko tsara vola avy any am-paosiny netiny nanoana andreo vahoaka ireo tantoliara tena hoe ny fananany manokana no nanampiany andreo vahoaka ireo taty ariana rehefa mahita an'izany asana atao zany reo fikambanana ary fa tsy mpamatsy vola hafa mitovy aminay aty Afrika sy any amin'ny toerana hafa dia mba nanampy koa mba anampiana andreo le vahoaka ireo amin'izay amin'io le fitakiana ny zona io zay zavatra misy ary le izy ny kradohi zany tsy hoe manam-bola be tsy mpamatsy vola ny kradohi ary ny vola izay ananana koa tsy misy hoe zaraina aman'olona zany dia zay somary mampime an'le izy hoe naka vola ve zany ny kradohi dia tokony hoe no zaraina tamin'iza dia nisy tsy nahazo dia lasa miady dia mivadika rehefa avy eo satria tsy misy an'izany raha ohatra misy vola ary ny vola entina hananganana vovo anisany mba nanampiana andreo vehivavy tantsara eo ahafahany mamboly satria tsy manana rano izy ny vola nentina nanampiana andrareo nanangana fiompiana tantely mba hanana fotom-pivelomana hafa mba tsy anteherany amin'ny basy toliara zavatra ohatr' zany ny atao dia tsy kradohi irery ny voatonontonina collectif tany koa zany voatonontonina tao anatiny fa misy koa ny ialakitsiny aminy fa tsy maintsy lazaiko ilay izy Teorakoto vao izay anisany tarika ny tolona io ihany koa izay voatonontonina foana hoe nanodikodina n'le vola dia ny voalaza dia hoe nomen'ny kradohi vola Andriamatoa Teorakoto vao fa nahodikodiny le vola dia ohatrany hoe adala be ve zany ny kradohi fa fantatry ny kradohi fa nahodikodiny Teorakoto vao vola dia mbola miara-miasa amin'ny Teorakoto vao zay hatramin'izao nefa zahay dia mbola miara-miasa amin'ny Teorakoto vao tiako tenenina zany hoe tsy misy an'izany resaka fanodikodinam-bola zany ary tsy misy fampiasana olona atao fitaovana satria tsy hitanay hoe ampiasainay ataonay fitaovana azo inona moa zany le olona tsy misy tombontsoa na ho anay na ho an'iza ao anatin'io fa tena hoe fanampiana an'le olona natao fanampiko an'izay hoe misy olo natao fitaova dia amiko zany tsy mitombona tsy mampitombona zany dia zao raha ny zava-misy amin'izao dia ireo le averiko indray mandeha izahay le fokon'olona mihitsy no manatona ny kradohi mitady-tsosokevitra amin'ilay izy tsy hitako hoe inona natao fitaova amin'izany satria raha misy zavatra atao hoe non dia non fa tsy hitako hoe nanova fitaova amin'izay ary zao ne asehondreo foana le hoe ira ihanyna no nivadika fa tsy tenenindreo mihitsy fa hoe niavy amin'ndry zareo ao nisy nivadika koa ne nanampy laharanato raha tsy tena ao ampototsy eo ankaiky ny benetsy raha tsy tena ao ranobe ao raha vo mijery ana ireo pomba reo tonga dia fantatry ny hoe iza siza ireo olona teo ampototra nanohana ny bazy toliara taloha ka amin'izao fotoan'izao manohitra ny tetikasa bazy toliara io fantatry ndreo tsara zany tsy hotononoko eto ny anarany raha tsy tena ao ny ao avy ao amin'ny fokotany ranobe olona ny poro taloha izy io ary be deabe ny zavatra resahany aminay fa lasa nanaradianay fa ny mahagaga dia ireto mpitarika zay nanantena vola goavana amin'ity torona ty ka tsy nahazo satria ny kradohi araka filazany tsy mizara vola tombotsoany maro ro atao teo zao vo betibety nanao nandinika ny resaka hoe fagnamboarana ahoana moa ny ahafahantsika hoe mampisy rano eto amin'ny tanà ty satria mijaly rano re fokon'olo inona ny tokony atao dia reny tamin'ny 2019 reny fanampiana resaka covid reny zay tena mahatserika fa zay parti mpanohy tsy tompoko tsy nahazo fanampiana tamin'ny covid fa zay parti pour ihany no nahazo ary isaorandreo nanao an'izay fanampiana zay ankoatrin'izay mandeha avao isan'andro le fanampianan'le sekoly ary abeto izay ve le manao fitaovana
izay ve le manao fotoa le olona mba mitsindro ny tombotsoam-bahoaka indray ve ary tsy resaka fotsiny fa tena manampy manamboatra forage manampy amin'ny sekoly fampianarana zay ve ro atao fitaovana sa ianareo zay le mapetra-panontaniana de lazaina fa hoe ka irayanina ny vadika atao satria natao fitaovana ianareo no atao fitaovana re tompoko ary malahelo milaza aminareo amin'izany fa nareo atao fitaovana isokafana anio ary zao ny politika n'ireo orinasa reo ny olo avy eo amin'ny tanàna io ihany no alainy hitarika le any de lasa miady zay le tena sahala hoe amiko manokana raha fahitako azy de hoe sahala hoe mampiady an-trano zany ahoana moa zany hoe olona tena piraitam-po de tena hoe hitanao hoe lasa sakaiso maso de tena hoe tsy mba hitako hoe mba misy hoe fifampiresahana na hoe fandaminana ohatrohatran'izay fa vao maika mampirisika maika mampirisika miady eny ary marana ny fandarantsika ry izy oui mandroso madame mamy raha tsy marivony mandroso ianao eka piko kely de kely fotsiny rehefa le mideradera ny zava-misy ao fordofin le olona mpomba-ny base toliara de tiako ampina ny zavatra efa voalaza namana teo hoe nisy fikambanana afo no ikrado isy collectif tany manampy sy nahita zavatra tsy mety ao a fordofin mahakasika ny rano tsiditra lalina fa ao amin'ny sitiny publiesaka vous payer zay anisan'ny miasa ao ny transparency misy tao tranga samy hafa azo diniana sy azo vakina milaminy faharosady farany mikasika le hoe permis environnemental sy le consultation publique efa voalazako tao émission spéciale fa tsindriko mafy fahitako azy efa nisy nandalo sosokevitry ny fiarahamoniny pirenena momba ny fanamboarana fanavozana fanovana ny décret messier fa tsy mety le consultation publique atao ao arina ny fanomezana permis environnemental misy ao anatin'ny lalànantsika amin'izao fotoa zao décret messier fa voizina sy tolomana mafy ary atenaina fa ho azy ao arina dia le fampiasana ny principe ny foto-kevitra hoe consentement libre préalable et éclairé zany hoe alohan'ny angatahana alohan'ny hanomezana alalana hitrandraka dia tokony angatahana ny faneken'ny mponiny amin'ny fomba malalaka melohany zavadrehetra ary malala zavadrehetra mena ny information rehetra ilay ohatrany ahoana le faneken'ny mponiny misy soni ve sa ohatrany ahoana zany le forme le izy zany sy eritreretiny collectif tany misy fomba samihafa azo atao fa le consultation mihitsy no tokony amin'izao fotoa zao ohatra hoe invitation ny olo no mahazo ny olona na hoe misy consultation atao de misy miteny hoe eny de misy mamaly hoe tsy de le eny foana ny tazominy misy fotoana zay fa niadevitra an'izay tamin'ny mpiandraikitra talohan'ny ONE de ozy izy hoe manipaka ny lalàna zay tsy manao ny ara-dalàna zay raha mandat manome permis environnemental idirantsika lary zay any orina amin'ny andro hafa fa araky ny hevitra sosokevitra namana ray de hoe atao recensement ny olona rehetra ao commune anaovana consultation fa mety mahita tsara n'izany tsika atao recensement de avy eo araisina hoe atsasaky ny olona farafakeliny no voasolotena ao anatin'le fivoriana lehibe ray anaovana consultation de ny tsindriko mafy le consentement mahazo manao hoe tsy zany hoe raha tsy valon'le fangatahana ny hevitry ny olona de tsy zany de tsy mena zany zay ndao manampy kely cradoyer mahakasika an'izay le principe ana consentement apika le izy éclairé zany hoe mazava tsara amin'le olona le zavatra resahany zay le valin'le hoe télévision teo fahita lavitra teo no angatahany informé libre malalaka le olona fa tsy akaterena tsy hoe raha vao tsy manaiky an'io nareo de zao mirongatra dray ny asan-dahalo aty na tsy mahazo hôpitaly sy ny sisa ary mbola miampy koa ary le izy hoe continue zany hoe mitohy ohatra ny kantany fort dauphin zao rehefa hita fa lasa nanapozina ny rano le tetikasa de tokony afaka manao le olona hoe tsy manaiky tsony zahay satria efa niova ny daonina azonao zay zany le izy ary io principe ana consentement io tsy hoe fangatahana fa zon'olombelona zoma olona ary mahazon'olombelona azy tsy maintsy omena fa tsy hoe kory hoe mbola azo edina varitra indray hoe afaka atao nity na tsy afaka ataontsika fa isika eto Madagasikara zay foana zany le efa takinay ao anivon'ny cradois ny fiarahamoniny pirenena amin'ny ankapobeny ohatrany hoe manao tsinitsinina reny fifanekena resa-pirenena nakatoavintsika reny nefa reny de manana
manandanja mahalalana azy ary mbola ambonin'olona lalàm-pirenena ary fa ireny ohatra ny hoe hodiana tsy hita dia hodiana tsy tanterahana fa tena zon'ny olona zany ary tokony ho tanterahana ampidirina ao anatin'ny décret messé. Eny ary nazanatrano meko tena famaranana ihany nareo maranana fandarana satria mety nisy zavatra nomaninareo kanefa tsy nanontaniako a mety misy famitinana mety misy afatra na antso zay ho ataonareo a andao mentsika voninahitra manokana raha matomamy raha tsy moarivony rakotondrainy be zay miaraka amintsika izy amin'ity alina ity avy any ampitan-dranomasina mafilohan'ny collectif tany azy raha misy afatra ahafahantsika mamarana ny fandarana tompoko dia fotoanan'izay ary zao ny afatra tiana apetraka dia mahakasika ny hoe mahaty ivelany anay misy milaza koa manko fa rehefa ty ivelany zay dia tsy tokony hiteny fa raha te hiteny zay dia tokony mody samy manana ny antony mpivelomany sy ny antony mahany toerana samy hafa tsika tompo fa zay kosa dia miray fo miray aina isan'andro amin'ny vahoaka malagasy indrindra zay olona sahirana maro anisa any Madagasikara le maro anisa fana zany anay tsindrinay sy le hoe izay ny fampandrosoana ampandroso tokoa dia le hoe ny maro anisanao mandroso fa tsy olombitsika ery manankarembe dia ny vahoakanao mirehefarehefa ambany tany sy tsy mihinan-kanina dia izay fampandrosoana dika ny fampandrosoana zay ny tianay tsindrina mafy sy ny fanohananay azy tafiditra ao anatin'ny foto-kevitra hijoroanay ny tsy fanavakavahana ara-paritra ara-piaviana fa ny malagasy dia ray ihany tafiditra ao amikendrenay koa ny fisian'ny rariny sy ny hitsiny eo amin'ny lafin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny lafin'ny ara-ekonomika dia ao anatin'izay zay manararoatra ny mahaty ivelany anay maka fahalalana sy traikefa avy amin'ny vahoaka hafa rehetra sy ny olona monina ty ivelany rehetra mba ho ampitana ny Madagasikara amin'ny lafin'izay mahasoa ohatra anisan'ny fanontaniana mahazo matetika dia hoe fa maninona kainareo taloha miroborobo be mihoatra aminay petraka aty amin'ny tany hafany Afrika dia maninona kainareo zao midina be mpandehanahitra be be ny azo avalin'izay fa ny anahy anisan'ny avaliko dia hoe satria angambo zahay nosy dia tsy maharaka sy tsy mahalala ny zavatra rehetra misy eran-tany sy mpivoarany olona rehetra rehetra sy fomba fiady ny olona rehetra any ivelany ny vahoakanay ka dia izay zany anisany tsy izay rehetra fa zay anisany anjara andraikitra tsapanay fa tokony ataonay dia rarosoa any vehivavy rehetra sy ny fianakaviany rehetra ny tanora indrindrindrindra sy ny zaza mbola vo misondrotra tanora vo hisondrotra zay ho avy firenentsika makasiraka indrindra raha matomamy raha tsy marivony raha kotondrainy be amin'izay afatra noentinao zay sy ny fanekenao ihany koa zany hiaraka tamintsika ho amin'ity alina ity ary miraso ihany koa ny collectif tany misotranao ihany koa zany nanaiky ny fanasana tamin'ity alina ity topoka eny ary ometsika fitenena ihany koa raha matoa volahely randria manantena izay talian'ny programme Kradoï ndrenay ny afatra gasikara tsy miovatra amin'izao hatramin'izay dia hoe manaingy avy tondram-panjakana mba hanao lahara-pahamehana ny zon'ny vahoaka ny zoma olona zay vao ny tombotsoan'ny hafa amin'ny lafiny rehetra mihitsy zany eto amin'ny firenena dia noho izany iain'ny feoan'ireo vahoaka ireo ary ampitsahatra tanteraka ny titetikasa basy toliary ity fa kosa hevitra hitady hevitra fampandrosoana hafa zay mifanahaka amin'ny zava-misy sy ny filana eo atoerany fa eo anilan'izay dia mba manararoatra koa manaitra ny sain'ny malagasy mpiarabelona rehetra satria adiditsika tsirairay ny fiarovana ny tanindrazana tsy ny any toliara ihany ny tokony hiaro ny tena fa tsika malagasy rehetra samy tompony ty Madagasikara ty tokony hifampiarotsika dia ozy hoe tandindomindoza ny firenena amin'izao fotoan'izao indrindra fa amin'ity resaka fitrandrahana terrary ity satria io gasikara tsika zany ao anatin'ity le hoe fiatraikan'ny fiovan'ny toetrandro ity dia mirona makany amin'ny antsoina hoe transition énergétique satria izay zany no firehana amin'izao fotoan'izao tsy maintsy makany daholy ka nefa le fironana makany amin'ny transition énergétique mila fampiasana terrary be dia be io anamboarana fiara mandeha amin'ny herinaratra sy ny sisa dia arak'le efa voalazako teo hoe firenena mandroso tsy mety anao an'izany any amin'ntsony nefa izy mila mirona makany amin'ny transition énergétique dia dikan'izay zany i Madagasikara sika malagasy indray mbola andeha atao sorona ahafahan'ireo mirona makany amin'izay transition énergétique zay zany hoe mba ahafahan'ny mponina any misitraka ny zoma olona azy ara-pahasalamana ara-tontolo iainana dia isika zany atao sorona fa isika ve zany
tsy mba manana an'izay zo zay le lazainy collectif tany teo hoe fa nirinay mba afaka misitraka ny zoma olona ohatra ny hafa rehetra aty amin'ny firenena hafa amin'ny vahoaka ny Madagasikara dia izay mihitsy fa ireo mpiray-tandrazana antsika nahoana no ekena horotoky ny fitrandrahana ohatran'izay dia izay zany anairana ny vahoaka rehetrarehetra adiditsika rehetrarehetra io fa tsy ny crado irery akory ny tokony hoe anampy an'ireo vahoaka ireo fa io tena loza amin'ny tatao amin'ny firenena malagasy satria tsy any Toliara ihany tsy any Ambanja ihany misy fa mety misy marobe eto Madagasikara kanefa izay ho voakasika io dia tena ho zava-doza dia ambava homana po mieritra tompoko misaotra betsaka ny Gasikara misaotra betsaka ny Real TV fa averiko indray vitsy ny haino vakijery manaiky andray andreto fokon'olona avy fotony manohitra amin'ny basy Toliara reto dia isorana indrindra nareo satria nareo zany anisan'ilay tena nanaiky nandray an'izy ireo foana makasitraka indrindra anisan'ny ataontsika hoe objectivité ny Real TV moa zany tsy misy isorana Ramatoa Volahery randria manana tena soa indrindra mahatalian'ny programme karadoianao metsika fitenenana ihany koa ny matoa tsy azonaly Sonarivo Lion amin'izay afatra faran'izay tokoka ia misaotra anao namana Gasikara ninay ny afatra dia voalohany indrindra misaotra any vahoaka ny Toliara Ray Manontolo izay manohana anay isaorana anareo eto satria misy fotoana misaotra ao amin'ny Facebook ao fa eto zany misaotra amin'ny firaisan-kinatsika isaora ihany koa ireo ray aman-dreny mijoro na tsy ao Toliara fa na ivelan'ny Toliara na Tananarivo na aiza na Digo na aiza isaora ihany koa vahoaka malagasy rehetra makahery any Toliara manoloana an'io resaka fanapotehana ny zo hasy maha olona izay dia izay aloha no ataoko hoe tsy hainy tsy isaotra anareo amin'ilay fitiavan-tanindrazana manaraka an'izay zay tsy vitany hoe manohitra fa manome soskevitra manome solution satria zay manko no teneteneninareo hoe nareo ne manohitra be fahatany fa tsy misy vahaolana efa imbetsaka amin'ny teny vahaolana aminareo fa modinareo tsy hay fa ity anankiray ity kosa mitodika manokana amin'ny mpitondra fanjakana indrindrandrindra na ty amin'ny FIB fitondram-panjakana FIB na ny fitondram-panjakana any fotony nisy fotoana nisy colloque national izay natao tany Fort Dauphin io zavatra io afaka atao ao Toliara afaka atao ao Antsimo Andrefana inona le zavatra natao tao ny fandinika hoe le tany Fort Dauphin ny fandinika hoe inona ny tokony natao ampandroso ny faritra Antsimo tamin'izay dia eto mamerina hoe afaka manao an'izay koa ny fitondram-panjakana FIB sy ny fitondram-panjakana ifotony indrindra fa ianareo ray aman-dreny nay izay anteheranay any amin'ny faritra iny fa tsy resaka basy Toliara apetraka zany hoe mivory ny rehetrarehetra mifampidinika ny rehetrarehetra inona ny atao mba hampandroso an'ity faritra ity ankoatrin'io basy Toliara io satria tsy voasoratra hoe tsy maintsy basy Toliara no hampandroso any faritra Antsimo Andrefana na hampandroso any Toliara tsy voasoratra zany fa tokony ivory ny rehetrarehetra hoe ankoatran'ity basy Toliara ity tompoko ohatrany natao tany Fort Dauphin mety zany tany dia maninona raha atao Toliara koa izay zany no maranako azy fa dia misaotra antsika rehetrarehetra nanaraka anay eto tsy hainy tsy saotra manokana nyreto krado ireto mafy le teny mahazo anareo fa azo atao mampihemitra amin'ny mampiarabelo tsy maintsy misy foana le ohatran'izay fa azo atao mampihemitra ohatran'izay ny collectif tany za manokana miencourager anareo manokana amin'le fanampiana amin'le zavatra mahazo fa io moa zany hoe tsy lavitry ny ataoko hoe ry zareo mpitady tombotsoa no mamidy an'ilay resaka amin'ny zavatra hafa fa dia hoe merci anareo tamin'ny fanampinareo anay hatramin'izay ka hatramin'izao dia makasitraka tompoko makasitraka indrindra tompoko isaorantsika manokana izy telo mianadamianaka zany ny tao amin'ny fifandraisan-davitra niaraka tamintsika tao zany Ramatoa Mamy Ratsimo Arvony rakotonay be izay présidente ny collectif tany asarambola miaraka amintsika ao ve izy Cédric sa efa lasa isaorantsika manokana izy
mbola tsy tompoko ary misaotra indrindra ny mpiaino sy mpijery rehetra koa ny aino anay dia misaotra indrindra ny Real TV ary Andriamatoa Gasikara erakoeran-tsaina saotra tokiso saotra indrindra tokiso ratsika manokana ihany koa volahery andria manantena soa talian'ny programme karahatao misaotra indrindra tompoko misaotra betsaka tompoko dia misaotra betsaka mpijery sy ny teknisiana rehetra eta dia mametraka veloma mafinaritra ao anareo saotratsika ihany koa tsy azonaly Sonarivo Léon zay zanaky ny faritry toly arafaroa misaotra tompoko misaotra ny namana Gasikara misaotra ny Real TV dia courage ho antsika Tuliara amin'le cyclone nandalo teo igny dia mba mitsangana dioviny tokotany dia andao mba hiara-misalaha amin'izay namana traboina agny dia misaotra n'izay ny karakara rehetrarehetra koa any amin'ny toerana any amin'izao fandalovan'ny cyclone zao misaotra saorantsika rehetra niaraka taminay hatramin'ny farany tamin'ity alina ity miraso antsika vehivavy andry ambavilanitra rehetra fandarana mametraka ny manapitafa ho amin'ny rapitso indray tompo klasy tompo vavy veloma te Chanel Maison de Beauté, nanolotra ho anao teo ny l'invité du jour. Chanel, au premier étage,